Halleloia, manonona fianaran'ny tompo atsika tsirairay avy izay miaino anio izao. Dia misaotra an'Andriamanitra lehibe isika nanomezany antsika fofinaina, nanomezany antsika tombonandro, mbola ahafahantsika mitafatafa, mbola ahafahantsika mifampizara izay zavatra tiany tompo ampitaina amintsika tsirairay avy na amin'ny olona mitondra ny hafatra, indrindra fa ho amintsika izay zaraina. Dia miarahaba antsika rehetrarehetra ihany koa tratran'ny Pentekoty, isaorana lehibe Andriamanitra. Dia misy teny kely izay ho zaraina eto araka ny fitarihan'ny fanahy masina moa zany fa tsy tsika mihitsy, tsy izaho mihitsy no hiteny eto fa Andriamanitra manana ny hafatra izay tiana ampitaina amiko sy aminao. Dia raha manana fotoana ianao ny mitokantrano misy ianao any, ataovy izay mahalezy ianao dia manana fotoana tsara hiainona ny tenin'ny tompo. Amen, amen. Latsaka tamin'ny mpianatra ny fanahy masina tamin'ny andro Pentekoty, izay fotoana nanana ny lanjany teo amin'ny fivavahana Jiosy satria isan'andro filavoravona anaterana ny volom-bokatra ho an'Andriamanitra. Ny olona tsirairay izay niangona tamin'ny trano iray no nilatsahan'ny fanahy masina izay miendrika lelafo, ary ny fanahy masina nampiteny azy ireo tamin'ny fiteny maro samihafa. Izao rehefa malala no tiany ambara amintsika. Hery tsy haitohaina ampahery antsika ny fanahy masina, niseho amin'ny endrika rivotra mahery ny fofofofo nidina tampoka avy tany an-danitra ary nanenika ny efitrano rehetra. Ny fanahy masina araka ny hitantsika eo amin'ny asan'ny apôstôly, hitantsika eo amin'ny asan'ny apôstôly toko 2:7 milaza an'izany. Ndikany hoe rivotra mahery ny fofofofo avy any an-danitra dia milaza hery tsy haitohaina avy amin'Andriamanitra izay any an-danitra no nidina ka nanenika ny efitrano. Herin'Andriamanitra feno fa tsy tapany satria Andriamanitra izay tompoitsika dia Andriamanitra mahery, Andriamanitra manan-danja, Andriamanitra izay mahery ny mahery rehetra. Natao handrakotra ny herany sy ny mahatratra ny toerana rehetra izany herin'Andriamanitra izany. Amen. Rahavavy sy ranadahy malala, araka ny fantatsika mazava tsara, Andriamanitra ny fanahy masina. Andriamanitra manana ny heriny manokana, ka ny herin'io fanahy masina io mitondra an'i Jesosy Kristy hiatrika fizahan-toetra tany an'efitra ary nalay ny devoly fanahy. Izay hitantsika ao amin'ny Mateo toko 4:1 izany. Io herin'Andriamanitra io no nampandresy azy ihany koa. Amen. Koa noho izany, rahavavy malala, ranadahy malala, izay miaino izao teny izao, hery tsy haitohaina omen'Andriamanitra antsika. Hiasa ao anatintsika ny fanahy masina, taorina ny tsanganany tamin'ny maty, ny tompo rehefa niakatra ho any an-danitra dia nampanantena ny mpianatra fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny fanahy masina aminareo. Ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 1 zany 5 tapany aminy lazan'izany. Hery entina mandresy, hery entina miasa sy manompo, hery entina hijoro ho vavolombelona tompo ny fanahy masina, koa meteza andray ny fanahy masina, meteza hiasan'ny fanahy masina. Amen. Hamarana antsika azy dia misy fanontaniana mipetraka hoe fantatrao ve ny mahasarobidy ny fanahy masina ao anatinao? Isika rehetra izay nandray an'i Jesosy Kristy izay tsy miafina amintsika, isika izay nandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy tsy hakanavaka eo amin'ny fiainantsika dia manana an'izany fanahy masina izany daholo. Saingy tsy ny kristiana rehetra no mandeha araka io fitarihan'ny fanahy masina io indrisy. Ary tsy ny kristiana rehetra ihany koa no mahatakatra ny hasarobidin'io fanahy ao anatiny io. Tena famonjena sarobidy ny fanahy masina, ka tsy ataontsika anisan'ny zavatra
ny fandraisana aminy. Ho jerentsika ary hoe inona no mahasarobidy ny fanahy masina ao anatintsika izay. Ny fanahy masina no miteraka ny fanahitsika. Afaka jerenao any tokantrano misy anao ny amin'ny Jaona toko 7, andininy 9, Romanina toko 9, andininy 2, Romanina toko 9 ihany koa mbola andininy 12. Ny fanahy masina no mampahafantatra antsika ny marina rehetra. Jaona 4:20 toko 4:20 andininy 17. Dia inona moa zany nilaza ao izay raha fidinitsika dia hoe ny fanahy fahamarinana izay tsy azon'izao tontolo izao resy. Ao amin'ny Jaona ihany koa toko 1:20 andininy 17. Dia ny fanahy masina ihany koa no manambara an Jesosy Kristy amintsika. Ao amin'ny Asan'ny Apôstôly toko 1:20 andininy 17, ilay mpananatra avy any amin'ny ray. Tsy iza moa zany fa ny fanahy masina. Dia ao amin'ny Jaona toko 5:20 andininy 21. Dia ny fanahy fahamarinana moa zany. Ny fanahy masina no mampibebaka antsika. Ny olona anankiray matoa ny olona anankiray izay mibebaka, dia ny fanahy masina no mamery azy hibebaka. Tsy mibebabebaka foana izy hoe eny foana dia tonga saina tampoka hoe hibebaka, fa misy fanahy manamangy azy izay matoa izy mibebaka. Amen. Jaona toko 1:20 andininy 9, dia 2 Korintiens 7 toko 7 andininy 10. Ny fanahy masina no mifona ho antsika ihany koa. Ny olona anankiray zany rehefa izy mahatsiaro tena hoe nanao fahadisoana izy bebaka izy dia mifona izy. Mifona izy dia matoa izy mifona dia misy fananamangy izay, misy fanahy masina no mifona ho antsika. Ny fanahy masina ihany koa no maniry antsika, ahafantarana antsika ny tokony ataontsika sy ny tsy tokony ataontsika rehefa antsika mifona sy mibebaka. Amen. Ny fanahy masina no manome antsika ny antoka mahazanak'Andriamanitra antsika. Mbola hitantsika zany any amin'ny Romanina toko 9 andininy 14:20, Romanina 9 toko 9 andininy 1:20, Romanina toko 9 andininy 7:20, Romanina 2 Korintiana 4, 2 Korintiana toko 4 andininy 17. Amen. Ny fanahy masina no loharano ny fanomezam-pahasoavana rehetra. Hitantsika amin'ny Korintiana voalohany toko 12 andininy 1:20. Ny fanahy masina no manome antsika ny hery anaovana ny asan'Andriamanitra. Io ilay niresantsika teo am-boalohany io. Asan'ny Apôstôly toko 1 andininy 9. Misy Jesosy Kristy tamin'ireo mpianan'ireo aza mbola mihetsika izy ianareo aza mbola zany hoe mitoetra amin'ny toerana anankiray le mpanompon'Andriamanitra, le ina moa zany le mpianatr'Andriamanitra, mpianatra Jesosy Kristy, dia handefasako ny fanahy masina izy ianareo. Inona zavatra niseho rehefa narotsaka Andriamanitra ny fanahy masina dia nanao teny tsy fantatra ry zareo tao fa tsy voatana ry zareo rehefa avy eo. Zany hoe niasa tao anatin'izy zareo ny fanahy masina dia tsy voatana mihitsy izy zareo fa lasa nanao ny asan'Andriamanitra, lasa nitory, lasa tsy natahotra no niheriny zany fanahy masina zany. Amen. Ny fanahy masina ihany koa no manafaka antsika. Hitantsika zany any amin'ny Romanina toko 9 andininy 2, Korintiana 2 toko 7 andininy 17 sy Jaona toko 9 andininy 13. Ary farany ny fanahy masina no loharanon'ny fahatsarana rehetra. Izay hitantsika any amin'ny Galatiana toko 5 fakio manomboka amin'ny 12 ka hatramin'ny 13, izay tsy miafina amintsika ny vokatry ny fanahy, ny asan'ny fanahy, ny fitiavana, ny fanetretena sy ny karazany izay efa tsy miafina amintsika. Amen. Isaoran'Andriamanitra amin'ny fanahy izay nomeny antsika. Satria raha tsisy an'io fanahy masina io dia tsisy zavatra mandeha ny fiainantsika, indrindra fa ny fiainam-panahintsika, ny fanompoantsika azy, ny fanaovana ny asany. Izany rehetra izany no asan'ny fanahy masina ao anatintsika.
Ka ny hafatra ho antsika dia izao: kolokoloy ny fandraisanao amin'io fanahy masina io, mandehana handeha araka ny fitarihany, miteza ho tarihany, fa tena matiantoka izay mino an'Andriamanitra manana ny fanahy nefa tsy manaiky ho tarihin'io fanahy masina io. Fa dia ny herintsika, fa na dia ny herintsika aza, na ny fahombiazantsika, na ny fahatanterantsika dia miankina be dia be amin'ny fifandraisantsika amin'io fanahin'Andriamanitra izay ao anatintsika io. Ho azy irery ihany ny voninahitra mandrakizay. Amen. Dia raina Jesosy amin'ny teny izay nomeny isaorana lehibe ny anarany, satria ny fanahy no nampiteny antsika, ny fanahy nampiaino antsika ihany koa. Amen.